programme nasa panjakana amizao de ilay Tagnamaro izay ifampitezana amin'ny fitiavan-tanindrazana, ifampitezana amin'ny firaisakina, ifampitezana amin'izay fikolokolonany fananany iombonana zay. Amin'ny sabotsy moa zany no iarahany malagasy tsy vaky-volo eto Madagasikara hanao an'izay hetsika iarahana mitondra ny anarana hoe Tagnamaro zay. De tsy latsa-danja am'izay ny vahoaka ny Farady, ny vahoaka ny faritra Anosy, fa dia hanao hetsika tokoa hanehoantsika fa miara-miombontsika, mirahina itsika mikolokolo ny fananana iombonana. Ko dia araka ny fandaminana nataony komity vonjimaika natao andamina niarahana amin'ny direction régionale de communication et de la culture dia tapaka tokoa fa manomboka eo mitoby miditra makany amin'ny gare routière, ny ao anatin'ny gare routière no tsy maintsy iarahantsika satria fananany iombonana ny lalana ny gare routière raha teo fananany iombonana atsika vahoaka eo ho raisitsika tanana asehontsika ny Madagasikara koa fa ny vahoaka ny Farady de miara-miombona mikolokolo manao zay ahasoa an'izay fananana iombonana zay, indrindra fananana izay ho lova-injafy ao anatin'ilay atao hoe fampandrosoana lova-injafy. Ny endrikesehony asa de fanadiovana mazava ho azy. Misy ihany koa ireny fasiky izay navorin'ny ranonorana eny amin'ny sisiny fanalana fasiky. Misy ihany koa ny famboleka-hazo satria misy ny toerana tokony ambolena hazo ao anatin'io gare routière io na ivelan'ny gare routière ho asitsika hazo io efa vonona am'izany ny zanak-hazo. Miresaka famboleka-hazo zay dia somary mitarina kely any Anosy Be. Any Anosy Be koa ny fikambanana ASUM, Association des sortants des universités de Madagascar, dia mikarakara famboleka-hazo miaraka amin'ny vahoaka ny Anosy Be. Anosy Be fokotany anankiray ao amin'ny commune ny Manambara. Efa vita ny tany, efa vita fitsirihana niaraka amin'ny cantonnement de forêt ny Fort-Dauphin fa mety amin'ilay zanak-hazo izay azo. Any amin'ny efajato any zanak-hazo izay hambolena any Anosy Be miaraka amin'ny vahoaka ny fokotanin'ny Anosy Be. Izay ao anatiny ty hetsika Tagnamaro ty daholo izany rehetra izany. Ko izany rehetra izany dia fiaraha-miombona, fiaraha-mientana mba hazahoantsika ilay toe-tsaina, amboletsika n'ilay toe-tsaina, fitiava-tanindrazana, fikolokolona ny fananam-panjakana, fikajiana ny fananana iombonana, ho tombotsoa ny vahoaka izay mampiasa azy sy ny tarana. Koa dia eto izahay dia manasa tanteraka ny tompon'andraiky mpanjakana na ny atao hoe directeur régionaux, chef de service régionaux. Manasa ihany koa ireo tompon'andraikitry ny orinasa tsy miankina. Manasa ihany koa anireo rehetra chef de fokotany. Manasa ihany koa ny opérateur rehetra satria ity hetsika ity dia amin'ny anaratsika vahoaka tsy hanavahana na izy na iza mba hivory ao amin'ny lapan'ny tanàna, ao amin'ny efitrano malalaky ny lapan'ny tanàna ny alakamisy ho avy zao amin'ny efatrora tolakano. Ao itsika no hanazava ny zavatra ho ataotsika, ho taterahantsika mandritra an'io hetsiky ny Tagnamaro eto an-tampon-tanànan'ny Farady io. Ao ihany koa tsika no anararaotra ijery ny fomba fanatanterahitsika ny fetin'ny 29 marsa. Ao ihany koa tsika no iaraka ijery ny tetikady hatao mba hampahomby ny hetsika fiadina amin'ny kitrotro miaraka amin'ireo namantsika ao amin'ny fahasalamana ao. Ko dia miangavy atsika rehetra tsy hankanavaka zay voatonona teo mba ho tonga hiatrika. Ny fanasana moa zany defa nisy ihany mizaraina hatramin'ny maraina fa dia mbola mahafaly ny manasa atsika amin'ny alalan'izao onjapeo zao ho tonga amin'io fivoriana io mba hatomombana ny zavatra ataotsika. Zay sy zay no voatery tsy maintsy nidirana amin'ity onjapeo ity mba hahafahantsika mifanentana ho mariky ny firaisakina, hahafahantsika manatanteraka ny andro ny olom-pirenena ny asabotsy faha 30 marsa taona 2024. Sotra to.